Ampifaliana indray no iarabananao izay manaraka izao fandarana izao ary ankasitrany ianao manao lohalarana ny amin'ny fijerenan'izao fandarana izao item-pindohana dia mirary ianao mba hahita soa amin'ny alalan'izao fandarana izao. Mialohan'ny tena hanomboantsika dia manasa anao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro ianao lay ray nahary ny lanitra sy ny tany, tompontompo mpanjaka ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra, atolotray ho anao reny ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafehezana ny fisainay ka mahatonga anay hanotona ireo ka tanona fona aminao zany ankehitriny misaotra anao noho ity fotoana ity izay ifandraisanay aminao. Fezy ny fisainay mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fananimasina no hajamanay fanamboarana ny sitraponao ary ampanekeo anay izany tononona. Tsy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Tamin'ny fandarana teo aloha dia niresakitsika hoe misy mpamorona izao tontolo izao. Ary ny famoronana nataon'ilay mpamorona dia izao tsara indrindra. Indrisy anefa fa nisy an'ilay ratsy izay niteraka an'izao faharatsiana, fijaliana, fahoriana, fikorontanana eto amin'ity tontolo toy izao izay miezaka ife ny sain'ny olombelona zany. Ka ity ratsy ity dia tsy injiva ny ota izany. Ka izao rehefa tafiditra ny ota dia izao lasa mife ny saintsika izy. Zany hoe sahanady zany fanandrina ny ratsy ny tsara mihitsy zany ao amin'ny saina eo. Tsy ny basy eny ny mahafaty fa lay olona manana lolo-posingidi-po te hamono olo izy dia rehefa mahita basy dia raisiny dia tifiriny olo. Ny antsy sy ny antsy ny mahafaty fa ny antsy mipetraka tsara amin'ny fitoerany eo. Fa rehefa iny lay olona tezitra mafy iny ka nahita ny antsy dia raisiny dia mamono an'ilay olona izay ankahalany. Ary izay indrindra hoe lay ifehezana an'io sainan'io zany dia tena tiany devoly ho fehezina tanteraka. Misy an'ity fanambarana ity, miezaka mandrakarivo Satana hiasa lala ao amin'ny saina sy fehezana. Ary tsy misy azo antoka ny amintsika raha tsy manana fifandraisana tsy miato amin'Andriamanitra isika. Izany hoe isika olombelona zany dia natao hifandray amin'Andriamanitra. Fa mila faharitana. Ho iza ilay Andriamanitra izay ifandraisana. Fa ho an'ny kristianina aloha mazava ho azy fa Kristy ny ifandraisana. Fa misy ny olona mino Andriamanitra ny ilazany an'ireny hoe Andriamanitra ny hazo, Andriamanitra ny rano, Andriamanitra zavaboary amin'ny zavaboary zany dia lazay misy Andriamanitra daholo. Nana fotoana nandehanana kely tany amorontsiraka tany zay dia nahita an'izany karazan-javatra ohatr' izany. Hoe ty hazo ty misy Andriamanitra ty, misy hery manokana ato raha mivavaka ianao dia mahazo ohatray. Ka izao io zany na Andriamanitra tsy izy na Andriamanitra iny dia mivavaka foana iny ilazana azy. Anao vao miresaka Andriamanitra dia ara-panahy foana iny ilazana azy fa mila faharitana sy mazava tsara hoe iza ilay izy. Ka izao aloha araka io fanambarana ity dia miezaka mandrakarivo Satana hiasa lalina ao amin'ny saina sy fehezana. Ary hitantsika fa te hifehan'izay tokoa izy. Dia ny hitantsika teto tamin'ny fandarana teo aloha fa amin'ny alalan'ny retsika dimy ny fehezana amin'ny zavatra ampidirina avy aty ivelany. Dia izao amin'ny fomba ahoana ary lay hiasany ao anatin'ilay izy. Dia ny soratra masina zany no mamaritra an'izay satria moa ao anatin'ny fandarana ity moa zany dia ny soratra masina no atao taridalana izay iresahana. Dia izao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra. Dia ndao hovakitsika izay ambaran'io teny io Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra. Dia izao ny voalaza ao. Tia ny fahafinaretana mihoatra noho n'inona ny fitiavana an'Andriamanitra. Eto zany
ny ifehezana ny fisaina zany de amin'ny alalan'ny fitediavana fahafinaretana karaky nitatsika teo fandarana teo aloha de zavatra avaty ivelany tiana azahoanan'izay de ohatra zany zao ohatrany hoe misotro jus zao anie raha ohatra zany ka misotro an'iny jus iny ka tsy mampita ny afatra ny ao amin'ny lela makany amin'ny atoto de tsy matsapa ininona zay mahatonga hoe rehefa miteny ny olona anankiray hoe malaikomana tsy mandre tsirokanina tahaka ny covid zany zao rehefa tratra de lasa tsy mandre fofona tsy mandre tsirokanina nefa misy io izany hoe rehefa tsy mandeha amin'ny laonina zany retsim-pandre ao anaty de ny zavatra ty ivelany tsy misy heviny ka eto zany ity le hoe tia ny fahafinaretana ity de io ny isarian'ny olona ny fitediavana fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra io moa zany lay pahary de resantsika eto foana hoe lay tontolo lasa mifehy sy mibaiko de lasa ino no fehezana ny saina de lasa zavatra tsy izy am'izay le tediavana ka io zany zao hoe lay fitiavana fahafinaretana ary io ny katsahany rehetra fa rehefa mahita fahafinaretana de izay hoe nafinaritra ve zany hoe tediavana io nafinaritra ve ka io nefa nahara-tsaina fotsiny izy fa lay vokany eo amin'ny fiainana indrindra lay toetra zava-doza ka raha mitady fahafinaretana fotsiny zany ny olona tsy ova mihitsy ny toetra mifahijana amin'ny toetra raha tsy mandrakarivo ary eo indrindra no mahatonga n'ity fanambarana anankiray ity manao hoe fehezin'ny satana ny saina rehetra izay tsy manapa-kevitra ho fehezin'ny fanan'Andriamanitra resantsika eto moa zany fa raha vao fifandraisana amin'Andriamanitra de raha zay ara-panahy avokoa ny ilazana an'izay fa mila faritana mazava hoe Andriamanitra iza le izy fa raha ny resaka fiainana kristianina moa zany de le pahary mihitsy ny resaka eto nahary izao rehetra ary ny resana hoe nisy namorona sy nisy nahary zao rehetra zao fa lay mpanjaka zao famaizinany zao de tsy iza fa ny devolona isatany zany miezaka manajamba masom-panahy ao amin'ny sainao mihitsy dia io no mifehy ny fisainana ary rehefa io moa ny fehezina de feheziny anao ny sitrapony zany ary zay mampatonga ny hoe ny olombelona zany lasa feheziny avaty ivelany ary zay mampatonga ny Samuela voalohany toko 1:17 Samuela voalohany toko 1:17 de zao voalaza zao ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo hitatsika eto zany zao fa gedy zay ny zavatra ivelany ny olona izay voafetra fotsiny ihany fa lay hoe Jehova kosa mijery ny fo le any anaty lay tsy hitany maso lay mivelatra be io de zay mahatonga hoe voafetra fotsiny zany ny olombelona rehefa mijery miseho ivelany izy de amin'ny maha voafetra azy zany de io no mamaritra ny sainany de io ny hitany sy tsapany nefa le izy voafetra de kivy izy satria lay mihoatra n'lay zavatra hita maso ny tena tiany ho tediavana kinanjy izy voafetra ny zavatra ivelambelany fa tsy mijery lay any anaty zay iza no miditra anatiny de ny pahary mihitsy no mandinika ny fo izay anamboatra anao anova ny fomba fijery ilay voafetra io tiany ijery lay tsy voafetra zay mahatonga ny olombelona hoe atreto ihany ny fahalalany atreo ihany ny fahaizany fa raha miditra ao amin'ilay tsy voafetra io dia ho hafa ny fomba ijerevana nyity tontolo ity ary zay le famitahana ataon'ny mpanjakan'izao famaizinany zao de io famitahana io de io zany ny hoe reo zavatra ivelambelana maivamaivana tsy misy heviny ary lalaovina ao anatiny io ny olona inona zany ny fomba ilalaovany azy voalohany indrindra aloha de zay le hoe mitady ny zavatra mahafinaritra ny maso tena mahafinaritra ity zavatra itsy de azonao le mahafinaritra de rindray nisy mahafinaritra hafa de avelanao iny rindray ohatra misy mahafinaritra de aveo hoe rindray ohatra mahafinaritra de lasa feno mahafinaritra be lehibe eo aminao nefa mahafinaritra tsisy vokany ary tsisy ampiasainao akory ary zay le ifehezana ka rehefa zay le izy de asehony eo anatrehanao am'izao karazan-javatra maro samihafa rehetrao de eo am'izay lasa sahirana misafidy misy fomba fiteny
malagasy anankiray izay miresaka le hoe fatrapifidy ka azo mangiditsy telo ary io safidy io zany eo ny tena sarotra ny amin'ny fifezana an'ilay safidy satria araky nambara teo hoe baiko ny zavatra ivelany fotsiny de lasa sahirana no misafidy. Raha to zany ka aseho alohanao ny zavatra anankiray ohatra hoe voankazo de eo akaiky ny voankazo eo asiana mofo mamy na hoe gâteau. Ny voankazo misy lokony ary tsara loko fa ny gâteau koa zany efa niaingo ny gâteau efa tena hafa be am'izao ary tena manintona ny maso. Fa izao raha miara-mipetraka eo ny voankazo sy ny gâteau fa le gâteau misy fanotonana kokoa no lay mofo mamy. Nefa ity voankazo ity ny mahasalama fa ity gâteau ity tsy mahasalama. Fa zay zany misy fandroritanao ary le fandroritana tonga ny olona tsy tonga saina de lasa isafidy an'iny izy. De eo lasa manahirana kely am'izay hoe isafidy an'iny izy kanefa misy ino misy fandroritana. Izany hoe le zavatra eto amin'ity tontolo ity zany dia ny zavatra ivelambelany tsy manaitra mikitika fotsiny saina mba hanapa-kevitra ho any amin'tsizy. Ka eto zany lay ifehezan'ny mpanjakan'izao famaizinana zao de ny hatsaran'ny zavatra. Eo zany lay zavatra hita amin'ny maso fa asiany zavatra manaitra mba hampanapa-kevitra ny olona any amin'tsizy. No zany zao rehefa mandeha mividy zavatra de zao tsy lay tena ilaina no azo voalohany fa le zavatra tsy de misy heviny loatra. Ohatra hoe ny haingon-javatra de lasa feno inona zany ao an-trano ao zao feno haingon-javatra ao an-trano reo no nandaniana vola de any ka lay sakafo tokony tena hohanina am'izay lasa tsy hohanina. Rehefa andeha hividy voatabia de zao no mora ny vidiana de lefa voatabia fa simbasimba mora ka ny zavatra efa simba nga iny iteraka zavatra tsara am'le zavatra le singa ilain'ny vatana amin'iny zavatra efa milozotozitra iny tsisy de lasa le singa ilain'ny vatana ampahery sy ananany heritsaina tsy miditra ao fa le zavatra ivelambelany mahafinaritra sy manintona sy mandriritra. Andreo mahatonga hoe le zavatra misy eto amin'ity tontolo ity zany de miezaka hifeny saina amin'ny zavatra ivelambelany. Tsy ny volany tsy misy fa ny zavatra tsy misy fotony ho vidiana ny betsaka. De any ka azo le zavatra tsy misy fotony de le tena izy tsy azo. De zay mahatonga tena olany ty fiainany ty, tena saro ty fiainany ty satria ny zavatra tsy misy heviny no azonao, zavatra tsy misy lanja ny vitanao fa le tena misy lanja zay tsy maintsy ho tanterahina, tsy maintsy atao de olana be te. Ary zay no hoe miezaka hifeno sainana lay mpanjakan'izao famaizinana zao. Ary raha vao tsy tonga saina, raha vao tsy mahatakatra an'izay dia sahiran-tsaina. Ary zay mahatonga ny hoe mila ny fiasan'ny fanamasina zay ny resantsika tepeny amin'androany. Hanazava ny saina. Ary rehefa miasa io fanamasina io dia hafa. Dao jerentsika ny voalazan'ny teny ao amin'ny Jaona 5:20. Jaona 5:20 de vakina amin'ny 7:13. Jaona 5:20 de vakina ny 7:13 de zao voalazan'ny teny. Fa raha tonga ny fananana fahamarina dia izy no hitaridarinareo amin'ny marina rehetra. Tatsika eo amin'izay zany. Raha tonga izy ny fananany fahamarina dia izy no hitaridarina marina. Zany hoe ilay mpanjakan'izao famaizinana zao miezaka manajamba amin'ny saina. Fa rehefa tonga kosa io fanahy io dia mba fandroy tsy mety ka ty ataoko ty. Tsy mety ty fahazarako ty. Tsy mety izao fiainana iainako zao. Ary zay no hoe ny fiainana kristianina zany dia ny fanahy no mitarika. Ary rehefa fanahy no mitarika
de lasa mahay mandanjalanja ianao ary mahafantatra hoe tia ny lalak'izorana, tia ny fanabakevitra. De ireo iverina olona reo ke tsy tena olona reo fa amin'ny teny vahiny izy hoe faux problème. Ke ianao rehefa faux problème no vahanao de tsisy vahaolana io. Fa raha miverina kosa amin'ny fandinihana ny teny, raha azo ny teny, de zao raha miverina ny mpandinika ny fo de Jesosy Kristy de hanafaka anao anatin'ilay falajambala tao mpanjaka zao zao. Anampinao hoe ny fanahana zava-misainanao ary ahitanao hoe ny tena lahara-pahamena izay tena ilaina eto amin'ity fiainana ity. Misaotra anao Jesosy malala nanomenao teny indray. Ampio zay Jesosy fa tena mandrebireby ty fiainana ity ary mandritra sy misarika any ka tsy fantatra intsony ny tena lahara-pahamehana. Fahazavan-tsaina avy amin'ny fiainana-masina hoe namery anay ahafahanao afaka amin'ny fangejana sy ny fandrebireben'ity tontolo ity ka hazava ny fisainana ary ho hita ny fanabakevitra raisina ka izy fiadanana ho tsapa. Tononona fiangatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.